Finaritra ry havana malala. Mbola mpifaliana trano no iarabako anao ao anatin'izao fandaharana fampaherezana izay rahantsika izao. Fahasoava amin'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao sy ireo fianakavianao. Ao anatin'ilay lohahevi-dehibe isika manao hoe Jesosy. Jesosy vahaolana tena azo antoka. Vahaolana azo antoka. Ry havana, indre izany fitiavana izany fa tena tia ahy, tianao Jesosy. Hitantsika omaly ilay tantaran'ilay vehivavy Samaritana, vehivavy mpivarotena. Tena tonga teo amin'ny Jesosy izy mba amin'ny olana ara-petsepo izay nandratra azy. Tena be dia be ny olona amin'izao fotoana izao no manana ratra-po, olana ara-petsepo. Fa Jesosy nanana vahaolana ka namaha ny olany. Mino aho fa efa nanantona an'i Jesosy koa ianao tahaka an'ilay vehivavy. Misy izao tamin'ny alina ihany izy dia efa nanantona. Jesosy tsy mifidy ora fotoana fa vonona foana izy. Amin'ny fotoana izay mahavonona anao, efa eo Jesosy miandry anao. Mino aho fa azo vahaolana azo antoka ianao rehefa nanantona teo aminy. Manana finoana, minoa fotsiny ihany hoy Jesosy fa ho azonao, ho tonga aminao araka izay ireny fonao. Androany isika dia hijery indray. Indray amin'izao fotoana izao dia be dia be ireo olona mandalo tsy fahasalamana. Misy aretina mitaiza. Jesosy mamaha ny olana ara-pahasalamana. Izay ny lohatenintsika androany. Jesosy mamaha ny olana ara-pahasalamana. Koa manasanao aho mba hiaraka hivavaka indray isika mialohany anokafantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ray masonao, manolotra ny derany aja ary misaotra anao zahay. Misaotra ny amin'ny fahavononanao hamaha ny olana mahazo anay. Ninona olana mahazo anay? Dia efa vonona raha teo ianao hamaha izany. Na olana ara-petsepo izany, na olana ara-panahy izany, na olana ara-tokantrano izany, eny fa na olana ara-pahasalamana aza izay anaranay androany. Dia vonona hamaha ianao. Koa mangataka ny fanahinao izay hitarika anay satria ny teninao dia tsy ho efa fisainanay ny fanazavana azy. Koa ny fanahinao no nazava ny teny aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, ny Jaona 5 indray no ifantohan'ny fianarantsika androany. Tantarana lehilahy iray nanana olana ara-pahasalamana. Narary ny paralysisy tao anatin'ny 7 taona. Alefa sary an-tsaina anie. 7 taona. Dia nikiky azy ity aretina ity. Namely azy ary nampijaly sy nampahory azy. Ity aretina ity. Indrisy noho ny fahotana, noho ny adisoana izay nataony, no nahatonga ny aretina teo aminy. Ary voalaza ety amin'ny andininy voalohany amin'ny 5 amin'ny filazantsarany Jaona, andininy 2 azafady, andininy 2 amin'ny 5, ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Ry havana, ty lehilahy izay narary 7 taona ity dia nitady vahaolana tany Jerosalema. Ary tsy hoe akory tao ampovoan-tanànan'i Jerosalema fa teo akaiky ny vavahadin'ondry, eo akaiky ny tempolin'i Jerosalema. Somary eo avaratra tsy nanana kely eo. Teo nisy an'ilay farihy antsoina hoe
amin'ny teny hebreo Betesda. No heverin'ity lehilahy ity marary ity fa eo no misy ny vahaolana ho an'ity aretina mamatotra, ho an'ity aretina mangeja azy ity, dia no heveriny fa eo no misy ny vahaolana. Petsaka ny fanontaniana fa maninona kay ny eo ny heveriny hoe misy vahaolana? Jereo tsara ny zavatra niseho teo amin'ity farihy ity. Fa ity farihy ity dia nanana finoana ny olona eo amin'ny andininy fahaefatra. Misy milaza hoe fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano, koa izay iray miroboka aloha rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ry havana, no heverin'ity lehilahy ity fa io farihy io ny vahaolana ho an'ny aretina mahazo azy. Ny hevitra izy fa io ny vahaolana, satria nahoana hoe ianao misy olona nino tany Jerosalema sy ny manodidina, nino ny fisiany anjely mampihetsika ny rano, ka zay tonga aloha miroboka voalohany eo dia sitrana. Zany finoana ny heverin'ny olona ho marina izany ry havana no ny anteherany ity lehilahy ity. No heveriny fa izay ny vahaolana. Nareny tokoa ry havana dia finoana zay ekeny be sy ny maro no heverina fa vahaolana. Tadidio anefa raha tena marina hoe misy anjely tokoa mampihetsika ny rano, dia fa tena napetrako aminao, anjely tsara sa anjely rasy ny mampihetsika ny rano? Andeha hitarika any ny sainao hanakatra raha tena mitombina ilay finoan'ny olona. Raha ohatra ka anjely tsara no mampihetsika ny rano ka mitondra fanasitranana, moa ve ny anjely tsara dia navakavaka olona tsy izay tena marary ve no sitrany fa zay tonga voalohany eo amin'ny rano? Izany ve ny toe-tsain'ny anjely tsara? Izany ve ny toe-tsaina avy amin'Andriamanitra? Dia ny hoe zay tonga voalohany eo amin'ny rano no sitrany, fa ny tonga faharoa avy elo arary, tonga fahatelo avy ereo arary. Ry havana, tena anjely tsara ve zany mampihetsika ny rano? Raha tena marina ny hoe misy anjely mampihetsika ny rano, tena anjely tsara ve? Ka anjely tsara manavakavaka olona. Hitantsika omaly fa Jesosy tsy manavakavaka olona. Andriamanitra tsy manavakavaka olona. Ka nahoana Andriamanitra maniraka anjely manavakavaka ka manao hoe zay tonga aloha ihany no sotrany? Ry havana, tsy anjely tsara zany nampihetsika ny rano sa fe anjely ratsy? Ry havana, rano marina dia zao, misy lohany io rano io fa tsy tonga ho azy io. Misy lohany io, zafady, misy lohany io avy any tendrombohitra any dia miditra ao amin'io rano io. Ka izao, arakaraka ny habetsahan'ny rano any andohany any amin'ny loharano any tendrombohitra any no mahatonga an'ilay rano mihetsika. Fa tsy mihetsika foana ilay rano. Zany hoe tranga ara-dalàna ratsy ansa mihitsiny zany no mahatonga ilay fihetsehana. Fa ny olona moa rehefa zay ny veriny fa mety dia ohatrany hoe rehefa ny saina mieritreritra hoe zay no mahasitrana, dia ohatrany tonga ho azy tokoa ilay fahazahoana aina, ohatrany tsy rehakoa ilay aretina mahazo. Rano marina tsy misy anjely zany nampihetsika ny rano. Farafaharadza tsy misy anjelin'Andriamanitra, anjely tsara mampihetsika ny rano. Miheverin'ilay lehilahy fa ilay finoana zay nekeny be sy ny maro no vahaolana ho azy. Ry havana, tsy io anefa ny vahaolana, tsy teo ny loharano nahazahoany fanasitranana, tsy arak'ilay fiheverany maro. Faharoa, inona ny dingan'ilay hoe Betesda amin'ny andinin'ny faharoa? Betesda, teny hebreo, mazava be ny fanambarana hoe amin'ny teny hebreo Betesda. Inona ny hevitry ny hoe Betesda?
Ny Betesda dia teny roa natambatra. Ny voalohany dia le hoe Bet. Io Bet io ny aviany teny hoe Betela, Betlehema. Raha ho antsika mianatra Baiboly tsara ka malala na tsy dia mahay teny Hebreo azy isika, dia nisy fotoana i Jakoba nanofo tamin'ny toerana anankiray. Rehefa nifoha izy dia nilaza fa tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra, ary ity ny atao hoe Betela. Ino zany dikany hoe Betela? Tranon'Andriamanitra. Dikan'le Bet, trano, El, Andriamanitra. Noho izany tranon'Andriamanitra izany hoe Betela. Ny Betesda indray zany le Bet voalohany trano. Esda le fanampiny inona zany? Famindram-po. Ary ny Betesda dia midika hoe tranon'ny famindram-po. Ny hevitra le lehilahy marary fa rehefa makany amin'ny tranon'ny famindram-po aho dia hita famindram-po ary hita vahaolana fa ho afaka amiko dia retina mangeja sy mamely ahy ity. Maneho inona moa zany tranon'ny famindram-po ry havana? Be dia be ny olona mieritreritra fa rehefa mandeha makany am-piangonana dia ho sitrana. Ka ankiliny amin'ilay fiangonana, amin'ilay trano ny fanasitranana azy. Ary indray misy mpitoroteny azo ny fakapanahy mihitsy miantso ny olona hoe aty aminay misy tranon'ny famindram-po ka zay tonga aty dia sitrana avokoa. Ry havana, tena volana azo antoka tokoa ve ny tranon'ny famindram-po ka hitondra fanasitranana ho anao? Raha ny marina aza ny nanjoany ty lehilahy ity dia zao to mifanohitra ny zavatra nanjo azy. Sy nahoana hoe ianao? Raha ny heveriny fa tranon'ny famindram-po le toerana nitobiny sy nandehanany, ka raha nieritreritra izy fa ahazo famindram-po, ny andininy fahenina ry havana. Dia inona no niseho azy izy ianao? Nanontany azy Jesosy amin'ny andininy fahenina, teo sitrana vai ianao. Andininy fahafito, ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eo amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Ry havana malala, tena nahazo famindram-po ve izy tonga teo? Tsia, tsy misy olona mba hibata azy makeo amin'ny rano. Izy marary ny paralesisa, malemy ny tongotra roa, malemy. Dia miandry olona mba hibata azy, mba hanafaingana ny dimaka ao anaty rano. Raha heveriko hoe misy olona marary vavony eo akaiky eo, na marary nify eo akaiky eo, na marary an-doha eo akaiky eo, fa matanjaka tsara ny tongony, ka raha vao mihetsika ny rano zany, izy ny tonga aloha eo? Tsy tonga aloha eo izany ty lehilahy ty. Ary dia miteny izy fa za tonga eto amin'ny tranon'ny famindram-po, fa ray olona manodidina ireo dia tsy nisy namindra fo tamiko ka nibata ahy ho ao anaty rano. Faharoa, raha mba miezaka aho izy mba mikisakisaka ho any anaty rano dia misy olona misosoka eo alohany, depasen'ny olona izy dia tsy tonga volohany ao anaty rano mihitsy. Hitanareo amin'izany misy fifanoherana. Tranon'ny famindram-po le hoe Betesda, fa izy tsy nahazo famindram-po mihitsy teo amin'ilay toerana. Songonan'ny olona izy tao anatin'ilay toerana. Zany ilazako aminao hoe raha ny heveriny fa ho vahaolana ity toerana ity araka ny finoan'ny olona, finoany be sy ny maro, hoe eo manasitrana, tsy zay ny vahaolana. Raha ny heveriny fa vahaolana koa ny tranon'ny famindram-po, tsy zay ny vahaolana. Firifiry tokoa moa ny olona makany am-piangonana ka mieritreritra hoe ahazo famindram-po, fa rehefa tonga any izy dia tsy famindram-po no azony, fa misy mpiara-mivavaka, misy mpitondra fivavahana, mety miavonavona aminy, mety tsy mijery akory azy, izy mety manana ny filany, fa tsy taterahan'ny olona ny filany. Tandremanao kivy raha manjoanao ny toy izany. Misy olona mety marary ka mieritreritra fa raha mivavaka makany am-piangonana aho ka hoentina mbavaka ny am-piangonana dia ho sitrana ny aretiko. Ry havana, tadidio fa tsy nahazo famindram-po ty lehilahy ity tamin'izany rehetrarehetra izany. Ary ianao koa mety tsy hahazo fanasitranana ao anatin'ny rehetrarehetra tahaka izany. Fa inona ary ny tena vahaolana ho anao ary izay no mahafinaritra, fa Jesosy nandalo. Jesosy nandalo dia nahita fa misy olona eo
tsy nahazo famindrampo. Misy olona eo marary antaonany maro, misy olona eo manana olana ara-pahasalamana, dia io Jesosy fa te hamahany olana io olona io, ka tonga teo Jesosy, nandalo Jesosy, te hamahany olany, mahazo ity lehilahy ity Jesosy. Tiako be Jesosy, mety marary angambony ianao antaonany maro, volana maro, andro maro, te handalo eo amin'ny fiainanao Jesosy, te hamahany olana ara-pahasalamana, mangeja sy mamatotra anao Jesosy. Ka raha sitraka ao ary, dia ekeo Jesosy handalo eo amin'ny fiainanao mba hamahy izany olana izany. Andeo jerentsika aza hoe inona ahoana ny fomba namahany Jesosy ny olana mahazo ilay ranamana izay narary 7 taona. 9 hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. 9 inona ny vahaolonao anatin'izany? Hoy Jesosy taminy. Tsy hoe tany am-piandohana, Jesosy manana teny atao amiko sy aminao mandrakariva. Vahaolana voalohany, ny aino an Jesosy, nanokana fotoana ifampiresahana amin'ny Jesosy ilay marary. Teo sitrana va ianao manokana fotoana ifampiresahana amin'ny Jesosy, manokana fotoana iaino an Jesosy, raha irinao ny hositrana amin'ny aretina izay manjoanao, manokana fotoana betsaka ifampiresahana amin'ny Jesosy, ienona ny feo an Jesosy. Marina fa be dia be ny feo mandeha amin'ny manodidina antsika, fa mienoa an Jesosy, manokana fotoana betsaka ienona an Jesosy. Faharoa, 7 ary niaraka tamin'izay dia sitrana ray lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Vorona faharoa dia zao, nino ny tenin'i Jesosy ilay lehilahy? Tsy vitany hoe niaino fotsiny izy, fa nino? Fa marina ny tenin'i Jesosy. Alaivo sary an-tsaina hoe 7 taona tsy ary nitsangana, fa noho ny tenin'i Jesosy, raha tsisy finoana tao anatiny dia tsy nitsangana ity lehilahy ity, fa noho ny finoana dia nitsangana izy. Voalohany niaino izy, faharoa nino izy, fahatelo naninona izy, nankatoa izy ka no batainy ny fandriany, niaraka tamin'izay ny batainy ny fandriany dia lasa izy, nitsangana izy, no batainy ny fandriany, lasa izy, ry havana. Nankatoa ilay lehilahy. Voalohany niaino an Jesosy, faharoa nino ny tenin'i Jesosy, fahatelo nankatoa ny tenin'i Jesosy. Tsy ambaratelo ireo, azahoana ilay vahaolana azo antoka. Mamela an Jesosy handalo eo amin'ny fiainana, mamela an Jesosy hiteny aminao dia hiaino azy. Faharoa mino izay lazainy, fahatelo mankatoa izay lazainy. Fa ho hitanao ny zava-mahagaga amin'ny fiainanao. Fa efatra farany, sabata izany andro izany. Ry havana, Jesosy mandalo rehefa sabata. Jesosy te handalo amin'ny fiainanao rehefa sabata. Raha tao amin'ny trano famindrampo ity namana ity tamin'io sabata io, tsy namindra fo aminy manodidina azy, Jesosy kosa namindra fo aminy noho izany. Na dia eo aza ny aretina mety manjoanao, raha mbola misy hery ao anatinao, tongava ao amin'ny trano famindrampo, mandehana mivavaka ao am-piangonana rehefa tonga ny andro sabata. Aza manadino ny andro sabata. Dito faha-efatra dia milaza, mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Na marary ianao na salama, hamasino ny sabata. Fa io fotoana andalovan'i Jesosy, hamahana ny olana izay mety mahazo anao amin'ny fiainana. Ka raha sitraka ao ary, dia manatona ny Jesosy. Avelao Jesosy handalo amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra ny amin'ny vahaolana azo antoka izay omenao. Raha misy marary mandrezo fandarana izao ka tonga manatona anao, miaino ny teninao, mino ny teninao, mankatoa ny teninao, meo anazy ny fanasitrahana tahaka nataonao tamin'ity lehilahy ity.
sitrany olona ara-panahy, ara-nofo, ara-pahasalamana izay mahazo azy. Tahaka izay natao tamin'ity lahy ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.